Eo amin'ny tontolon'ny finoana kosa indray dia Omaly notanterahina tetsy amin'ny Fjkm Ambohitantely ny fotoam-pivavahana lehibe fankalazana ny fetin'ny taranaka. Voromaro ireo mpino tamin'izany ary manodidina ny arivo tanoany ireo mpivavaka sy mpiangona no namonjy ity fety lehibe ho an'ny Fjkm Ambohitantely ity. Voromaro ireo mpino tao amin'ny Fjkm Ambohitantely Omaly nandritra ny fotoam-pivavahana lehibe ho fankalazana ny fetin'ny taranaka. Efa manodidina ny arivo tanoany inisan'ireo mpiangona izay nohatevezin'ireo ho zanak'ampelezana namonjy za fotoan-dehibe izany izay notarihan'ny mpitandrina rakotina valina maolina irina. Araka ny fanazavana ny menanay nandritra ny fotoana ankoatra ny fotoam-pivavahana izay nitotosaina isan-kariva dia nentina nanamarika ny herinandron'ny taranaka izao fanompoam-pivavahana lehibe izao izay natao indrindra hitrotroana-bavaka ireo taranaka. Teo ihany koa ny fanononana ny taranaka ny fandimby narahina fanaterana valopy. Ny faranana tamin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izany fotoam-pivavahana lehibe izany. Isan'ny hetsika lehibe izay nanamarika ny fankalazana ny fetin'ny taranaka ho an'ny Fjkm Ambohitantely ihany koa ny sabotsy lasa teo ny tsenaben'ny taranaka. Tsikaritra nandritra ity fankalazana ity hifaden'ny tombony izan'ireo mpino ary manaporofo izany fa niverina hamitodika amin'Andriamanitra ny ankamaroan'ny malagasy ho hatrany tompony andraikitra niresaka taminay. Ary ny tohotantely ho mamy eo am-bavanao teny notsongaina tao amin'ny boky ny eo abolana toko 420 io ny nentin'ny Fjkm Ambohitantely natao ho teny filamatra nandritra ny fankalazana ny fetin'ny taranaka taona 2024.